Izay ny teny ambony kianja fa taorin'ny lalao dia saminareo ny fahitany ny fiaonan'iny ireo mpilalao azo lazaina fa mbola tanora dia tanora satria mbola misokady junior izy ireo ihany koa ny mpanazatra izay samy nilaza fa mafy ny lalao na izany aiza nefa dia nanatombo isika malagasy eo amin'izay fahaiza miaraka sy eo amin'ny lafiny azakazaka izay. Maître vita ny dingana voalohany fedinatokotana Madagasikara nanahoana aloha le fananana tamin'ny ankapobeny raha ho an'ny fanitsanana teto Mahajanga. Raha ny fanitsanana teto Mahajanga dia raha nahita fa niady dia niady ary tsisy ekipa nieritreretana ho kely sy lehibe teto fa nifampitady hatramin'ny farany la preuve aty amin'ny farany daholo vao fantatra hoe reto ny ekipa tafakatra. Manahoana zany no fiomanana amin'ny dingana manaraka ho an'ny Fosa Junior? Tsy maintsy miomana mafimafy kokoa izay raha ohatra ka te handrandra zany hoe poule des as zany satria ny raha nahita fa mbola misy lesoka tokony ho arenina. Tamin'ny ankapobeny le lalao an'ny Fosa somary taty amin'ny farany vao hita hoe tafapetraka, inona mety nahatonga an'izay? Raha malala fa nisy le coupe provinciale izay somary vizana dia misy taona nitombe tao anatin'ny avizanany izay. Ya, vita tsoma tsara tokoa ny fifanitsanana taty Majunga. Ny fanahitana azy aloha samy niomana daholo ny ekipa rehetrarehetra, samy tsaratsara fiomanana daholo ary nisy oranan'Andriamanitra lehibe dia hoe natafavoanay deuxième fa zava-dehibe zay ary mbola vonona zay hiatrika ny dingana manaraka amin'ny deuxième phase indray. Resy zay teo misy lesona be da be azo tsoahana amin'ireny eo ihany koa moa faharerahana hita dia mbola manana fotoana hanamboarana azy satria inona ny tena eritreretin'ny Fosa Joel hoe ho apetraka amin'izay le dingana faharoa zay satria miova tanteraka indray ny fananana manomboka eo ny mpifanina. Ya, manomboka eo zany tena miova tanteraka tokoa satria tsisy ekipa tsy goavana eo fa samy goavana daholo ny ekipa eo ka tena tsy maintsy mametraka zay ny hoe ho tafavoaka amin'ny deux premier indray zay ny tena tanjonay zany. Tsy dia mitovy loatra amin'ity premier phase ity satria misy somary nalemilemy kely fa deuxième phase io samy efa henjana daholo mahatonga tafavoaka ka tsy maintsy vonona tsara ny amin'izay.